ivavaka isika rehetra mbola mananatra feona ilerana anarana masina izahay ry Jesosy io fa mbola nahazo indray ity fotoana aminay ity azonay teny mamy avy aminao dia omeo fananao masina izahay ahafantaranay marina izay tena sitrakao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavavaka izany amen. Ry sekoly malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray isika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho toriana amin'izao alahady faha-efatra manaraka ny epifania izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny Matio 7 Matio 7:7 hatramin'ny 7:20. Matio 7:7 hatramin'ny 7:20. Toy izao no fivakan'ny teny. Ny nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra amin'ny anaran'i Jesosy ary no ny ondrana atsambikely izy dia nanaraka azy ny mpianany ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila voasafitra ny alon-drano ny sambikely fa Jesosy natory ary nanantona izy ireo dia namoazaka nanao hoe Tompoko vonjeo fa maty izahay ary hoy izy taminy nahoana sa ataotra ianareo ry kely finoana dia nitsangana izy ka no teneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manao ahoana ry io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaky azy amen. Tantara efa hainy maro koa izy ity. Ny zavatra mety mampifangaro anareo fotsiny angamba dia hoe aiza le Petera nandeha teo ambony rano. Ie, tantara samihafa ireo. Itya tamin'ity indray mitoraka ity dia tao anaty sambo Jesosy dia natory dia tonga ny tafio-drivotra. Fa le tantara anankiray mieritreretany sasany amintsika dia tsy tao anatin'le sambo Jesosy tamin'io, tsy tao anatin'le sambo kely. Dia nandeha ny tafio-drivotra zay Jesosy vao nanantona nandeha teo ambony rano dia le niantso amin'ny Petera. Samihafa ireo tantara ireo. Dia eto indray dia tao anatin'ny sambo kely Jesosy fa natory. Reraka izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony dia matory izy. Hany ka tonga ny tafio-drivotra dia natahotra ny mpianatra. Dia niteneny moa avy eo hoe fa maninona nareo ny sary tahotra dia nataony tony tsara ny andro. Ny rivotra sy ny fifofon'ny ranomasina amintsika kristianina raha araka ny hevitry ny baiboly dia entina ilazana ireo olana rehetrarehetra miatra amin'ny fiainantsika. Moramora amintsika manko mametsina an'ireto mpianatra reto hoe fa maninona koa matahotra nefa Jesosy miaraka aminazy eo. Fa raha amin'izao fiainantsika izao dia misy ny rivotra sy ny ranomasina topatopa eo amin'ny sambo kely. Dia tsy inona fa ireo olana rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Dia indraindray tokoa dia adinitsika hoe eo Jesosy miaraka amintsika eto. Marina hoe mety hoe tsy matory intsony Jesosy saingy izao eo izy miaraka amintsika fa hita hoe tsy manam-pinoana isika indraindray na kely finoana taika ireto mpianatra ireto. Dia izao ry sekoly malala ny olana dia eo amin'ny fiainana, ny olana eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy. Averiko, ny olana eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy. Tsy mampitahotra fa milaza ny zava-misy. Tsy maintsy misy eo amin'ny fiainantsika mandrakariva ny olana. Noho izany dia mila mivonina isika hizaka ny karazana olana marobe izay mety hitranga eo amin'ny fiainantsika. Ireny olana ireny dia ampiasain'i Jesosy indrindra mba hanefenantsika. Eo ny hamantarana hoe tena miorina amin'ny finoana ve isika sa kristianina na rano fotsiny. Tahaka ny hoe misy famantaranandro ohatra matahotra rano. Mahita ireny famantarana ireny misy soratra hoe water resistant indray. Ahoana nahafantarantsika hoe matahotra rano tokoa ireny na tsy matahotra rano? Tonga dia alafa anaty rano, tsy izay? Mety ho isika sao dia manimbasy ka eo mihitsy ny hafantarana hoe matahotra rano tokoa ve ireny sa tsy matahotra rano. Eo koa ohatra hoe misy zavatra anankiray, misy vato jereny hoe mafy ve io sa tsy mafy. Ahoana moa ny hafantarana hoe mafy io tsy vitan'ny tena hoe mafy io dia izay. Fa maka zavatra tsika dia totahatsika io dia hitantsika hoe mafy tokoa ve io sa tsy mafy. Dia tahaka an'izay koa isika mba ahitana hoe tena miorina ve finoantsika sa tsy miorina
dia alefa an'Andriamanitra ny karazana olana rehetrarehetra, dia hoe nahitana hoe matahotra ve tsika, tena miorina amin'ny finoana ve isika sa tsia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina. Amen. Aoka hivavaka isika rehetra. Matahotra tokoa izahay ry Jesosy indraindray noho ny topatopan'ny onja ny fiainana sy ny rivotra mandeha, indrindrandrindra amin'izao fotoana izao. Maro ny manana olana amin'ity resaka orana ity, maro ny manana olana amin'ity resaka Covid-19 ity. Fanefena ho anay tokoa izany, ahafantarana hoe tena miorina tokoa izahay. Koa dia mamindra fo aminay noho ny tsy finoanay ry Tompo, amin'ny anaranao no namana zavavaka izany. Amen. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 10 aprily alefaso ny tetikasanao. Raha sampana, fikambanana, vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy, mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana. Tsara raha tetikasa efa natonga na misy mentinao amin'izany, teti-bola mazava hita ny dingana atao. Alefaso ary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 14 Mey famaranana amin'ny ZFLM 10 taona ny tetikasa profily no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanafiana. Misy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matthieu 5:20 tapany B. Soyons unis dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné et encore pour ce moment merveilleux que tu nous donnes afin que nous écoutions ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et que ton Saint-Esprit nous illumine afin que nous connaissons ta volonté. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu, notre Père, soient avec vous. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 4e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une si grande tempête s'éleva sur le lac que les vagues recouvraient la barque, mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous si peur? Comme votre foi est petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient « Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et l'eau du lac lui obéissent ?» Amen. Vous connaissez sûrement déjà cette histoire, mais ce qu'il est à souligner, c'est qu'il y a deux histoires que certains confondent. Là, Jésus était dans la barque et il dormait. Et le vent s'est levé et les vagues sont venues. C'était une tempête.
Mais il y a une autre histoire également dans l'Évangile, où Jésus n'était pas dans la barque, mais il n'y avait que ses disciples dans la barque. Et lorsque la tempête fut venue, c'est à ce moment-là que Jésus est venu à pied sur l'eau, il a marché sur l'eau, et qu'il a appelé Pierre vers lui. Ce sont des histoires différentes, il ne faut pas les confondre, attention. Alors ici, Jésus est dans la barque. La tempête s'est levée, les vagues ont recouvert la barque, c'est-à-dire il y avait des grandes vagues très hautes, puisqu'ils sont au milieu de la mer, et qui sont engouffrés dans la barque. Et la barque menaçait de couler. Alors ils étaient obligés de réveiller Jésus parce qu'ils avaient tellement peur. Alors Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comme votre foi est petite. Ils ne savaient pas que quand Jésus est avec eux, ils n'ont rien à craindre. Et pourtant, ils ont eu peur. Il est très facile pour nous de dire que les disciples avaient peu de foi. Il est très facile pour nous de dire du mal de ces disciples-là. Et pourtant, nous sommes comme eux. Il est vrai que Jésus est avec eux et qu'ils ne devraient pas avoir peur. Mais il en est de même pour nous. Dans notre vie quotidienne, Jésus est également là. Mais nous ne le savons pas en général. Résultat, lorsque les problèmes viennent, nous oublions Jésus. En effet, le vent, les vagues et la tempête dans la Bible sont synonymes de problème, de malheur. Tout ce qui nous ennuie, tout le mal qui nous arrive, on les compare en général à la tempête ou à le vent. Donc, dans notre vie, il y a encore des tempêtes, il y a encore du vent, il y a encore des vagues de mer. Il s'agit de tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, tous les malheurs qui tombent sur nous aujourd'hui. Alors, devant tous ces problèmes, devant tous ces malheurs, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous souvenons que Jésus est avec nous, oui ou non? Alors Jésus fait exprès d'envoyer tous ces malheurs et tous ces problèmes pour voir si notre foi est bien fondée en lui. Ou est-ce que nous avons une foi petite, comme les disciples ici? Il fait exprès, je dis, d'envoyer tous ces problèmes et ces malheurs. Et ainsi, on verra si notre foi est bien fondée. C'est comme si une montre, vous connaissez bien les montres, il y en a qui résistent à l'eau et il y en a qui ne résistent pas à l'eau. Et comment savoir si elle résiste vraiment à l'eau, oui ou non? Mais il suffit tout simplement de la mettre dans l'eau et on verra si elle résiste vraiment à l'eau, oui ou non. C'est peut-être bizarre, mais pourtant c'est le seul moyen de le savoir. De même, si on veut savoir si quelque chose est dur, oui ou non, qu'est-ce qu'on fait? Il ne suffit pas de dire que c'est dur et un point c'est tout. Ou bien on le prend et on le laisse tomber, ou bien on prend quelque chose tel un marteau et on le brise si c'est possible. C'est à ce moment-là seulement qu'on pourrait savoir que cette chose-là est dure ou pas. De même pour nous, si on veut voir si notre foi est vraiment bien fondée, il faut nous faire passer plusieurs épreuves. Et c'est après ces épreuves-là seulement qu'on pourra dire que notre foi est bien fondée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Soyons réunis dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Protège-nous de tous les malheurs et tous les problèmes. Aide-nous à les surmonter. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous ayons la force de surmonter tous les obstacles. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
profite un petit peu trop de la vie. Il ne veut rien savoir il veut rien savoir de la prière, mais il veut profiter à fond de la vie. Donc le deuxième, c'était Elliot, l'intello, puis qui est trop occupé pour étudier. Puis, le troisième, donc Régna, il aime quand même aller à l'église. Et lui, à l'église, il est trop distrait. Hein, et à l'église, il fait que parler avec les autres, n'est pas concentré. Il joue pour aller à l'église, il n'écoute pas la parole de Dieu, donc pas bon non plus. Et Gracio, finalement. Ben, Gracio, c'est celui qui aime Dieu, qui consacre tout son temps pour Dieu et qui veut avoir la vie éternelle. Donc la leçon dans tout ça, c'est Ecclésiaste 12, verset 1. Alors, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, et marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.